izay zany ny eo amin'ny taranja baolina lavalava fa manomboka eto kosa indrayntsika dia iresaka ny tontolon'ny baolina kitra mitoy ny faninanana ho an'ny fiadinany tompon-daka ny ligue Nalamanga ho an'ny division voalohany. Ny andro fafito ny tanterana tany Kariansy sy teny Mahamasina raha tamin'ny hoan'ity andro ny alahady ity raha ny lalao nandrasany maro aloha tamin'izay fifanana zay dia mifiona teo amin'ny AS Michel sy ny ekipa ny AS Adema nivoaka nandresy tamin'ny Sarono iray ny ekipa ny vata tamin'ity lalao ity anitsim-badika ihany koa noho izay ny filarana ankapobeny Vonjimaiky eo amin'ity fifananana fiadina tompon-daka ny ligue Nalamanga ity. Ny tsibadika tanteraka ny filarana Vonjimaiky amin'ny fiadina tompon-daka ny ligue Nalamanga taoriana ny andro fafito izay tanterana androany tany Kariansy sy Mahamasina. Anisany nahatonga izany ny faharesena azy ny ekipa ny AS Michel nanoloana ny ekipa ny AS Adema tamin'ny Sarono iray. Ny alohan'ny fiainana eo nefa dia mbola hanitarika tamin'ny Vonjimaiky ny ekipa Namparibe. Ny ekipa ny Saranam-Piaramanidina no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Florent. Nosalain'ny Glandisson zany folo minitra taorianan'izay. Nanomboka teo dia haniezaka nanindry ny ekipa ny Saint-Michel taorian'ny valim-panafiana nataon'ny AS Adema nefa dia tafapirisaka indray Florent ka napiditra ny bola faharoa ho an'ny ekipany. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanao fanafiana totoafy ny ekipa ny Masina saingy tsy nahitam-bokany izany. Ny alohan'ny lalao kosa dia lavo ny ekipa ny Kosfa tamin'ny telo ireny ny Ajesaya, ny ekipa ny Antanikatsaka izay nahitana hanihy filazahany hatrany tatoato. Toy izao kosa ireo vokatra hafa ary ny Ezaby dia nandavo ny Vesta Team FC tamin'ny telo iray, tamin'ny ICU koa nandresen'ny IFC ny Gospéenne ary ny Tana Formation dia nampiotrika ny United FC tamin'ny Sarono iray. Taorian'ireo vokatra ireo moa dia lasa mitarika Vonjimaiky indray ny ekipa ny IFC arahany AS Adema, larana fahatelo kosa ny AS Michel.